Pizim-baovao avy tanteraka indray kosa ny antso ny fitondram-panjakana andrainy andraiky sy izoro amin'ny maha ray aman-dreny vahoaka malagasy azy ny tambazotra ny mpiarina izy ny mpanjifa na ihany koa ny RNDC. Io ny fambaranana nataon'ny RNDC manoloana ny fahantrana lalina sy ny olana ara-tsosialy ary ara-toekarena izay lalova ny firenena amin'izao fotoana izao. Fanazavana entiny Ravely Manantso Arnold Roger avy amin'ny RNDC izay. Ny zava-misy aloha hitanareo fa efa lalina dia lalina efa moatrana ny tokony azo leferina ny fahantrana vahoaka malagasy mitontongana mandrakariva ny fahantrana. Raha hitantsika zao ny vidin'ny pétrole na ny solika efa midina amin'ny tsena raisam-pirenena nefa ny amintsika eto tsy misy fidinany betsaka kanefa ny zavatra tsapa raha miakatra ariary fotsiny ny any amin'ny tsena raisam-pirenena dia efa miakatra be dia be ny eto amintsika zany. Donc zany ny fanjakana zany tokony andray andraikitra amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Raha ny fidy ny filoham-pirenena ny vahoaka malagasy dia ny fidy ray aman-dreny. Donc zany ny filoham-pirenenantsika zany tokony ijoro amin'izay maha ray aman-dreny ny vahoaka malagasy azy zay fa tsy petraka maha ray aman-dreny ny fianakavian'ny hazy. Be dia be ny anatsimo jerentsika fa tena efa mihinana rano maloto, rano maimbo ao anatin'ny 8 volana no sotroiny ny olona anatsimo. Hitako maso zany fa tsy henony sofoko mandeha 20 km ny olona mandeha mitady voana raketa hoanina. Izay ny zavatra ka mba mifoaza re ny mpitondram-panjakana mba havoto ity firenena ity fa latsaka katerena tokoa efa tsy mbola nisy fahantrana lalina nazo ny vahoaka malagasy raha tsy zao amin'ity 4e république ity.